Fantatrao ve ny Didy Miverimberina Indrindra ao amin'ny Baiboly? Mety tsy ilay eritreretinao a? Tsy ilay hoe aza mandainga, aza mijangajanga, aza ho mamon'ny divay, fa ilay hoe Aza Matahotra. Zava-dehibe avokoa ireo didy ireo, fa misongadina ity raha ity. Henontsika foana ny didy hoe Aza Matahotra manomboka amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy. Nomena ny Abrahama ity didy ity tamin'izy mbola tsy nahazo antoka ny hoaviny. Nomena ny zanak'Israely izany rehefa hanomboka zava-baovao ry zareo. Nomena ny mpianatra izany rehefa nanahiny amin'ny fanenjehana izy ireo. Nomena ny Jeremia izany rehefa nahatsapa izy fa tsy voamana hanao ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy. Ary nomena ny Paoly izany rehefa tao nampamohy fo ny zavadrehetra. Mihevitra ve ianao fa kisendrasendra fotsiny ny fahitantsika matetika io didy io? Sa fantatr'Andriamanitra fa zavatra manahirana antsika izany? Satria amin'ny ankapobeny matahotra isika rehefa miamafy ny fiainana, matahotra isika rehefa tsy mahafantatra ny zavatra hitranga amin'ny hoavy, matahotra isika rehefa marary, matahotra isika rehefa misy marary ny havantsika, matahotra isika rehefa very asa, nefa matahotra ihany koa indraindray rehefa mahazo asa vaovao, matahotra isika rehefa manify ny vola eo am-pelantanany, matahotra isika rehefa manomboka vanim-taona vaovao eo amin'ny fiainantsika, ary matahotra rehefa mifarany izany vanim-taona izany. Nefa te hampahatsiahy ianao ao androany fa raha ao amin'ny Kristy ianao dia manompo Andriamanitra lehibe noho ny olanao ara-bola, lehibe noho ny aretina, lehibe noho ny fahasahiranana sy ny zavatsarotra iainanao. Ka rehefa miatrika toe-javatra izay mahatonga ny olona hatahotra ianao dia aza mifantoka amin'ny aratsy ny zavamisy ary mety ho vokatra izany. Fa banjiny Jesosy mifantoha aminy ary avelao izy hampahatsiahy ianao fa tsy misy tokony hatahoranao. Fa nahoana no tsy tokony hatahotra ianao? Satria voalohany ao aminy ianao. Ny Baiboly dia milaza hoe ny fiainantsika dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Faharoa, satria tsy hahafohy na handao anao izy. Izany hoe tsy hizaka zavatra irery mihitsy ianao satria eo anilanao foana izy ao anatin'ny dingana rehetra lalovanao. Ary afaka miteny toa an'i Davida isika hoe eny, na dia mandeha mamakivaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho dia tsy hatahotra ny loza satria Ianao no miaraka amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafa-tahotra ahy. Ary farany satria miahy Ianao izy. Izay no antony ilazan'ny soratra masina hoe apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Rehefa azontsika izany fahamarinana izany dia lasa sarotra amintsika ny matahotra ary lasa mora kokoa ny mitoky aminy. Ka rehefa mitady hatahotra ianao dia aza variana miaratsy ny zavamisy fa mifantoha amin'Andriamanitra.